Tokolasy tokovavy miaraba ny fitserin'ny TV-Presse Mata no miaraba ihany koa ny vahinina saina izay isaorana moa sambany nanaiky vahin'ny fandarana tsikafina dia tsy akory fa ny jeneraly Tsaranazy Jean-Emile. Miaraba anao tompoko manaiky vahin'ny fandarana. Misaotra amin'ny fanasana tamin'ny anaraka nyty andray anjara amin'ity fandarana ty voalohany teny zany dia ny miarahaba anareo rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao. Tsy adino ihany koa ny misaotra nareo tompon'andraikitra amin'ity fandarana ty zay nieritreritra ny anasa ny tenanay mba hahafahatsika mamakafaka ny raharam-pirenena no hahafahatsika ihany koa mitodika ny lasa mba ibanjinana ny hoavy sy hamakafakafakana ny ankehitriny. Arak'izany moa zany dia ny mahakasika ny toetra raha-pirenena amin'ny ankapobeny hoe tsika ato anatiny zany fandarana zany ny tenako Mamitiana Rasolonirina no hitondra izao dinidinika izao. Iza marina moa zany atao hoe jeneraly Tsaranazy Jean-Emile zany satria maro ny olona mbola tsy dia nahafantatra, tsy nahalala ny fisianao taty aoriana satria tany aloha zany dia tsikaritra fa ianao dia isan'ny tena hoe victime tao anatin'ny fitondrana nentin'ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny taona 2021. Ianao angamba nampahafantatra inona marina izy zany jeneraly Tsaranazy Jean-Emile zany. Misaotra indrindra amin'le fanontaniana satria marina tokoa raha ohatra ka le olombelona aloha no tsara ho fantatra alohan'ny makafakana ny hevitra hoentiny dia tsara ho fantatra aloha iza le olombelona. Ny tenako zany voalohany aloha zany amin'ny mahasamy gasy atsika dia gasy avy any Manakara ny tenako teraka tao Manakara ary lehibe tany Manakara. Ny raha nanompoana nyty firenena ty moa zany dia miaramila no nanomboako azy tamin'ny taona 570 no lieutenant tamin'ny fandraharahana miaramila fanompo-pirenena. Rehefa avy eo dia teny am-pandehanana teny zany dia nanao politika moa zany mazava ho azy nahafantarany betsaka ny tenako zany dia ministre ny MTRT zany hoe ministère du transport, du ravitaillement et du tourisme tamin'ny 1980. Tsy nietsika tamin'io toeran'io hatramin'ny 1:20. Rehefa niverina indray zany ny président Ratsiraka satria tao amin'ny régime ny deuxième république no tena nirahana iny asa dia nanomboka tamin'ny 7:70 ka hatramin'ny 2:20 dia ministre ny travaux publics, ministre ny asa vaventy nandritra ny 5 taona. Raha total zany 10 taona zany no ministre niaraka tamin'ny président Ratsiraka ary zay no antony ilazako eto fa ny namola vola ny tenako ara-politika ary ny atao hoe ray aman-dreny ampanahy ara-politika amiko dia tsy iza fa ny président Ratsiraka. Ya, ny mihinan-kena tsy fantatra anarana no mampiahy ary ny faneraseranin'olo tsy fantatra ihany koa mety anahirana ihany fa dia zay aloha zany mombamomba ny jeneraly Tsaranazy Jean-Emile. Ankehitriny ianao misy eo masoandro taoriny reny rarana fampana tamin'ny taona 2021 reny ary efa nambarako teny aloha fa isan'ny atao hoe victime ianao tadidiko tsara satria tonga teny atoerana teny Ambatomaro teny tamin'ny fotoan'andro nisy reny etsy-bahoaka ireny. Ankehitriny ianao hita amin'ny ainao manjery indray midika ho inona tompoko izay fivoahanao sy fisehoana amin'izao fotoana zao? Anankiroa no tiako amalina an'izay. Ray aloha zany zahay moa araky ny voalazako tery ambony dia no volavolainy ary no tezainy président Ratsiraka.
aminay zany a mbola fahavelony dia izy no chef ary ny hevitra namola volany anay ny Eve Baventy nitondrany ny politika tamin'izany fotoana zany dia ny boky mena. Zahay zany a no atao hoe mpandova ny boky mena, zanaky deba satria deba moa ny filaza azy tamin'izany fotoana zany ka raha mbola eo velona somatsara ny deba dia ny deba aloha no mitondra teny, ny deba aloha no manao ny zava-drehetra fa eo ambany elatry ny deba daholo ny raharam-pirenena. Fa rehefa tsy eo kosa ny deba dia mazava ho azy fa manomboka am'izay zafady manomboka am'izay zany a ny mpandova miseho sehatra satria tsy tokony mifaty-momoka ny zavatra navelany ho an'ny firenena. Raha tsonona zany dia mbola ao anatiny ny antoko arema ary mbola arema giringiriny ny général Tsaranaso zay Emile manoloana azy izao zava-misy iainan'ny firenena sy diavintsika izao mizotra araka ny tokony ho izy ve ny fahitanao ny fiainam-bahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Mazava ho azy fa tsia avetrany ny valiny fanontanianao satria raha ohatra ka na tamin'ity fitondrana ty fotsiny angambany ataoko hoe 5,7 ny vahoaka malagasy no ao anatin'ny fahantrana amintsika miteny zao efa lasa 2,20 na 2,20 isanjato ny vahoaka malagasy no tena ao anatin'ny fahantrana mangitsokitsoka. Tsaroantsika tsara fa tamin'ny andro nitondrany Ratsiraka tsy ny oatra ny 50 isanjato ny malagasy no tao anatin'ny zany hoe fahantrana. Mihitsoka zany a ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao a tsy misy mandeha daholo ny tableau de bord zay hitondrana nyty firenena ty satria voalohany aloha zany a dia tsy manao ny asany ny mpitondra. Hozy ny président Ratsiraka zay rehefa miteny izy a hoe le président préside, le gouvernement gouverne et gouverner c'est prévoir. Ka raha jerena zany amin'izao fotoana zao a dia noho ny ireo mpitondra antsika miborioka amin'izay voalazany lalam-panorenana zay a no mahatonga ny fiainana ny vahoaka malagasy miditra tafiditra ao anatin'ny lala ny fahantrana mangitsokitsoka. Azonao ahitsy ve zay hoe miboriko zay mba hoe ho azo mipidira antsika miborika makaiza maro na le mpitondra mifotoka miborikoka makany amin'ny business ny mpitondra atsika amin'izao fotoana zao. Zany hoe zany a ny business ny fitadiavam-bola ho an'ny tenany manokana no andaniany andro fa tsy ny fanompona ny firenena mba ho tombotsoany be sy ny maro. Ny tombotsoany be sy ny maro dia eo amin'ny lafiny ny mosary ohatra ny sakafo. Ny tombotsoany be sy ny maro dia eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ny tombotsoany be sy ny maro dia eo amin'ny lafiny fanabeazana. Izany rehetrarehetra zany a dia ohatra ny atao ankilabao amin'izao fotoana zao fa mamaika ny mpitondra dia ny fahazahoana vola mba ahafahana makampahany amin'izany vola zany ho an'ny fianakaviana sy ny tenany manokana. Ny tenenao tany amboloana hoe 50 isanjato tamin'ny andro nitondrany ny amiral Didier Ratsiraka
nandeha ny fotoana fa hoe aleo tenitsika tamin'ny taona 2010 eo nresaka avitatena ratsakafo raha araky nambaranao te hoe nresaka ratsakafo zay isan'ny tena mamaika ny olona inona ny tsy natratrarana an'izay fa aleovatena ratsakafo tamin'izany fotoana zany fa mbola nandeha reny karazana saimpa fanohanana karazana tosika fa mihina amin'izao fotoana zao zany hoe le endrika tamin'izany fotoana zany no miverina ankehitriny raha ny fitondrana ny président Ratsiraka zany raha bangoina amin'ny teny fohy dia ny fiandrianam-pirenena aloha ray dia ny fahaleovantena ara-ekonomika faharoa. Ny fiandrianam-pirenena dia efa atao hoe nanomboka ihany tamin'ny fahaleovantena ara-politika tamin'ny republika voalohany. Fa noho ny fahitan'ny malagasy fa sarisarina fahaleovantena no nomena ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia no raisin'ny président Ratsiraka an-tanana ny fahaleovantena ara-ekonomika no nahatongavana amin'izany ny fahaleovantena ara-ekonomika amin'ny alalan'ny famokarana mamokatra hatrany no voalazan'ny baiko pitolomany Arema tamin'izany fotoana zany. Ny nationalisation de efa tsy tenenina intsony fa reny zany no nangalantsika mba ho tantanan'ny malagasy ny harem-pirenena nisy teto Madagasikara. Azo lazaina fa naomby zany targetra zany tamy voalohany fa ny zavadrehetra moa ozy ny oabolana malagasy zay hoe misy ny fampandrosoana ozy dia ohatra ny milomano amin'ny ranomasina be no sisa fa kely kosa no efa vita. Azo misy koa ny français de milaza hoe le verre ozy est à moitié plein mais pas à moitié vide. Fa amitsika amin'ny teny zao zany raha ny tena marina de tsy à moitié vide intsony le verre fa efa tena foana tanteraka satria tsisy tsony ao anatin'ny vilan'ny malagasy. Ka am'izao zany de za hoe misy ny sosikevitra ho fanarenam-pirenena, misy ny fahavononana ho an'ireo zay manana traikefa amin'izany fanarenam-pirenena zany fa raha tsy eo amin'ny fitondrana kosa sarotra ny manatanteraka azy. Ka zay no mahatonga an'ireo namana zay manana an'izany traikefa zany amin'izao fotoana zao mitsangana mba hanarina ny firenena zay latsaka anaty adina mangitsokitsoko. Nanana ny atao hoe boky mena ianareo tamin'ny fotoan'androny ary io ny tena nentinareo fa ampivoatra sy ialany ty vahoaka malagasy ty ao anatin'ny fahasahiranana mangitsokitsoka sy ny vahoan'ireo mpanjanaka ihany koa tsy izay nefa ny zava-nisy fa voongan'ny vahoaka ianareo teo amin'ny fitondrana rehefa nietsika ny vahoaka tamin'izany fotoana zany midika zany fa tsy naomby ilay fampiasana ilay boky mena na lay politika mety le mpitondra teo. Ny hoe tsy naomby de taoko angamba fa tsy de mifanaraka amin'izay loatra ny zava-nisy. Ny tsy fahombiazana mantsy dia eo amin'ny fiainana andavanandro no azo amaritana azy. Amiko zany ny tsy fahombiazana dia satria nisy tamin'izany fotoana zany ny tsy maty valavo akibo fahavalo-pirenena zay manimanina ny tongolon'ny Egypta
ka nanao zay hanonganana ny fitondrana nisy tamin'izany fotoana zany satria ny fitondrana nisy araky ny boky mena voalazanao dia nakany amin'ny fitsinjaram-pahefana. Io fitsinjaram-pahefana tena izy io no hitany sasany fa mety hanozongozona ny tombotsoany manokana ka nahatonga ary zareo zany zay mitrotra azoko lazaina raha fa namita bahoaka satria nampanantena volana tamin'izany fotoana zany, nampanantena ny tsy misy kanjo taty aoriana zao tsika zany zao vao mahatsapa fa reny fampanantenana pôkaty reny dia nanjavona daholo fa ny fiainany raha malagasy no tsy misahatra no midina andro aman'alina. Zay zany no mahatonga ny zahay za hoe zanaky deba mitsangana am'izao fotoana zao mba hanarina fandrony fanitelony ny fiainany raha malagasy satria mazava ho azy zany zao fa misafidy na ny tamin'ny 150 zay nisy ny fihetsiketseam-bahoaka na ny tamin'ny 2 zay nolazaina tamin'izany hoe mino fotsiny ihany dia tsy nitondra antsika teo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka mbola tsy tara zao, mbola azo everina ny fanarenana ny firenena raha ohatra ka makany amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy décentralisation effective araky ny voalazan'ny boky mena ny mpitondra eto Madagasikara. Zany hoe iverina amin'ny boky mena indray zany tika manomboka zao raha hoe zay ny tena lana. Tsy fiverenana amin'ny boky mena zato isan-jato no tena vahaolana fa kosa ny fampiarana ny voasoritra ao anatin'ny boky mena ka hita fa naomby ary fialana am'izay voasoratra tao anaty boky mena hita fa tsy manaraka ny toetrandro itsony. Ohatra hita am'izao fotoana zao fa ny fironana amin'ny firenena tatsinanana ny Rosianina, ny Corée du Nord zay laza tamin'izany fotoana zany dia efa nilozan'ny toetrandro ankehitriny. Fantatra kosa nefany fa ny fandriam-pahalemana zay nanjaka tamin'izany fotoana zany na ny sécurité alimentaire zay natao tamin'ny alalan'ny fampitombona ny tany azo volena eto Madagasikara dia mazava ho azy fa zay ny lalana tokony ho atsaraina ho ampitombona am'izao fotoana zao. Be dia be ny ohatra mitovy am'izany voalazako zany ao anatin'ny boky mena ary tanterahana ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy zany rehetrarehetra avy zany. Fantatsika fa nisy teto amin'ny firenena teto ny atao hoe province autonome, faritany mizaka tena. Io faritany mizaka tena io tsy natao tao foana izy io fa sady mizaka tena izy mba hampandroso ny faritra misy ao aminy fa koa natao zany mba hampandroso ny firenena amin'ny raha oharina amin'ny firenena manodidina azy. Ny faritany mizaka tena anankiray misy teto Madagasikara dia tokony hanakarena lavitra mihoatra ny La Réunion ohatra, mihoatra ny Maurice ohatra, na ny isan'ny mponina ao aminy, na ny velaran-tany misy ao aminy, na ny arena azo nitrandrahana
amin'ny alalan'ny fizakantena. Zany rehetrarehetra zany a azo mola ampiarina am'izao fotoana zao. Ny généraly tsara anazy zay Emile atao hoe ny politika mpanjakana nisy hatramin'izay tena nahavaly olana ifotony iainany voaka malagasy am'izao fotoana zao satria samy nanana ny fomba mety nitantanany azy ireo mpitondra ny fandimby teto tamin'ny andron'ny Philibert Tsiranana, teo ihany keo tamin'ny andron'ny colonel Ratsimandrava, ny Fokotany, nanomboka tamin'ny amiral Didera Tsiraka moa boky mena ambaranao io taty aoriana ny filoha Ravalomanana nampiasa ny mapy ankehitriny moa zany ny filoha Rajoelina zay ny UEM na ny PM moa zany no entina fa tena ivoatsika ao anatin'izao fasairanam-bahoaka zao. Raha ireo karazana politika maro ny sesy napetraka ireo ve tena izay mihitsy ny hoe tsy nahavahan'le olana fa tena mbola zao tsika mimidina mitotongana ary mety miiba mihitsy aza ny PIB atsika raha izany zavatra rehetra zany no mba tsy tokony efa le politika mpanjakana mihitsy ve mila miova lalam-panorenantsika fa tamin'ny fanjanahantany. Lalam-panorenana ataoko angamba fa betsaka zay fanovana natao teto amin'ny tany firenena zay momba ny lalam-panorenana ka ny akamarony tsy voaja indrindra mofany am'izao fotoana zao. Fiheverako azy ilaina ny lalam-panorenana zay lany be sy ny maro tamin'ny alalan'ny référendum, ilaina io fa ny fampiarana azy no tena zava-dehibe. Miresaka ianao teo ireo republika ray, roa, telo ny fandimby teto amin'ny firenena. Misy lafiny tsara reo, misy lafiny koa zay tsy de tsara loatra nefa ny azo atsaray. Raha jereko ohatra zao ny première république, ny lafiny tsara dia mazava ho azy fa ny budget provincial zay nampiroborobo ny fanaovandalana indrindraindrindra teto Madagasikara. Mazava ho azy fa raha ireny zavatra reny no atsaraina so ampitomboina ny budget provincial dia hoaingaikaingana kokoa ny fampandrosoana eto Madagasikara. Misy ihany koa ny zavatra azo kianina tamin'ny première république zany hoe ny antokotokana zay nanjakazaka tamin'izany fotoana zany ny PSD ohatra dia ny mpanohitra dia karazan'ny haingotrano fotsiny no nisy ny mpanohitra fa ny antokotokana no tena nanjaka. Raha ny deuxième république indray dia mazava ho azy fa nisongadina ny fiandrianam-pirenena, ny révision ny accord de coopération, ny fialana amin'ny zone franc, ny nationalisation, reny zavatra reny dia ataoko hoe le verre à moitié plein, tsy mbola tratra ny tanjona dia efa folakan-datony ny politika zay natao. Ny taty amin'ny troisième république moa mazava ho azy fa lasa lavitra loatra raha fieverako azy ny hoe avy hatrany dia état fédéré no atao fa mbola tsy masaka tamin'izany foto-kevitra zany ny vahoaka malagasy dia nahatonga n'iny empêchement iny moa zany. Fa ho za hoe toko telo mahamasana andro ireo raha am'izao fotoana zao mitambatra ny foto-kevitra ny jorono ny première république, zany hoe nitaranaky ny première république, nitaranaky ny deuxième république sy nitaranaky ny troisième république no mivondrona amin'ny fitsinjovana ny tombotsoany be sy ny maro dia ho za hoe ho tafavoaka ihany i Madagasikara.
fa nanomboka teo amin'ny 2 ange no nampitsoka nyity firenena ty satria tombotsoan'olombitsy mba tsy ilazana fa tombotsoan'olo tokana no tsinjovony be sy ny maro tsy nisy intsony ny fifaninanana masina teo amin'ny lafiny ekonomika fa dia ny mpitondra sady opérateur mpanao affaire no mpitondra ny raha-raha-mpanjakana izay no anisany mampitovy ny mpitondra ny fandimby teto amin'ity firenena ty nanomboka teo amin'ny taona 2 no makaty de zao mitondra atsika any akady zao no vokany laharana faraparany any amin'ny firenena rehetra laharany faraparany ary mbola misy mary zareo fa hoe mbola tsy tratra satria mbola fahadimytsika mbola misy anakefatra ny aorinatsika eo raha mitoy zao de ivadika eo alohatsika reo anakefatra sisa zay mbola afaratsika am'izao fotoana zao raha tsy miova famindra aingana ary famindra mahery vaika ny firenetsika eo anatriany zany zavatra rehetra nalovantsika izany aiza hoeza zany zao ny atoko arema amin'ny amerenana milonina zany hoe fiandriana pirenena sy ny fananatsika ny maizy azy tsy ekinandoha ihany keo amin'ny any ivelana satria ireo ny tena azo lazaina fa tena mbola mampahantra atsika satria tsy manana ny fahaleovatena tsikatsika raha zao zava-misy zao fa mbola reo ihany no mibaiky ny malagasy ny mpitondra morano marimarina ny arema zany dia vonina ny anao ny fanamby tsy vely rano zany fa fanamby ny fanamby atao dia ray aloha zany fanamafisana ny fahaleovatena pirenena eo amin'ny lafiny politika sy ekonomika reo anankiroa reo no tongotra anankiroa afahatsika makany amin'ny fiandriana pirenena ny arema koa de mieritreritra fa mba hanamafisana ny firaisakina pirenena ny firenena ato anatiny zany dia ilaina ary maika de maika ny fanampahariam-pahefana fa tsy tokony vangongo eto Antananarivo ny fitantanana ny harem-pirenena na ny fitantanana ny firenena mihitsy satria ny arena rehetra foin'Andriamanitra foiny Zanahary ho an'ny Madagasikara na ho an'ny Malagasy any amin'ny faritra no tena betsaka na ny ranomasina zany arenan-dranomasina zany ny arena kibony tany zany ny arena avy amin'ny fambolena zany toy ny lavanio ny girofle ny rehetrarehetra de tokony avela ho tantanan'ireo faritra zay mamokatra ary tompony le arena matoa foin'Andriamanitra any amin'izy ireo zany arena zany ny firaisam-pirenena dia firaisam-pirenena zay incarné ny fanjakana foibe zany hoe zany mpitondra tenin'ny malagasy ho amin'ny firenena any ivelany ny fanjakana foibe fa ny sisa rehetra kosa raha mifampandrosoana ato anatiny de tokony havela malalaka ny mpitondra voafidy mba oka any amin'ny faritra zay misy azy mba hitantana sy hijery ny zavatra maharary ny fony maharary manahirana azy amin'ny andavanandro any atoerana mbola manana ny tanjana be azy zany atoko arema zany satria ohatrany misy tsy fitoviana fomba fijery na ao anatin'ny atao hoe zanaky ny filoha teo aloha aza manahoana zany hoe tena tanjaky ny antoko arema zany manerana amin'ny sa hoe mbola vao anatin'ny famerenana ianareo
Ny Arema aloha dia lazaiko anao fa azo mora foana ny hoe mamoha ny mpikatroka Arema amin'ny torimasony satria mieritreritra tamin'izany fotoana zany moa mazava ho azy fa 20 taona nitondrana ny Arema. Mety misy ny nieritreritra hoe efa plafonné zany hoe tsisy zava-baovao intsony mety ho azo antenaina amin'izany olona efa nitondra tao anatin'ny 20 taona zany. Amin'izao anefany dia mibaribary fa hay reny fomba fitondrana tamin'izany fotoana zany ny ao amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, na amin'ny lafin'ny fitsinjovana ny vahoaka tsy mandady arina, na amin'ny lafin'ny fitsinjovana tombotsoan'ny daolobe, dia mbola reny ihany no ahafahana mampivoatra ny firenena toy izay ny fitondrana ny fandimby taty aoriana. Ka ho za hoe sarotra velively ny mamoha ny Arema sy izay mpanaraka diazy amin'ny torimasony amin'izao fotoana izao satria efa betsaka ny tonga saina, betsaka ny mahatsiaro fa misy ny bilan. Ny bilan dia rampitahaina amin'izao fotoana izao zany ny bilan fa voalazako teo hoe 40% ny taux de pauvreté tamin'ny andro nitondrany Ratsiraka, 50% farafabeny amintsika amin'ny teny zao 82% zany taux de pauvreté zany. Tamin'izany fotoana zany ny fampianarana sy ny fahasalamana dia hita fa nisy fanjakana ny tsinjo ny vahoaka tsy mandady arina, fa amin'izao fotoana zao dia lasa business daholo, na ny fahasalamana business, na ny fampianarana business, ny zavatra mikasika ny vahoaka rehetrarehetra zany dia atao anatin'ny satroka business daholo. Ka zany no mahatonga ny malagasy zay tonga saina amin'izao fotoana zao. Ya zay ny atao hoe ambangovambo ny lalana sy ny tia nylalohantsika tao anatin'ny fitondrana ny fandimby. Zao andro itenenana zao moa zany tsika ny fitondrana Andry Rajoelina zay efa hifarana taona ray sy volana vitsivitsy sisa. Ankehitriny tsika miakatra ny sondro vidim-piainana, miakatra ihany koa ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ireo ady ny Ukraine sy ny Rosiana, ary misy fiantraikany aty amintsika. Enina no vahaolana mba ho hitan'ny antoko Arema mba tsy hoe tsikera be fatany an'ilay fitondrana misy amin'izao fotoana zao, satria ilay tena marary ny olona zany zao no mila jerena aingana. Mbola tokony hisy ve zany ny fifandrangitana sy ny fanoliana ny rihatra any amin'ny hafa satria tsika efa latsaka anatin'ny ady lalina. Anankiroa ny teboka tiako amalina an'izay fanontaniana zay. Ny teboka voalohany dia ny fitrandrahana ny harem-pirenena zay foin'Andriamanitra nomena ny malagasy eto amintsika. Tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka, ny andron'ny président Ratsiraka dia nisy ny atao hoe caisse de stabilisation. Zany hoe zany raha misy tombom-barotra amin'ireo varotra atao any ivelany ka mahazo richesse harena zany ny malagasy amin'ireo varotra ny kafe, vanille, girofle zay nampireharehan'ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany, dia nisy ny fitsinjovana ny vody andro merika
natokana ho an'ny fotoatsarotra zay no atao hoe caisse de stabilisation ka amin'ny fotoasarotra toy ny lalovan'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao a raha mbola teo zany caisse de stabilisation zany ary mbola azo fongarina mbola azo atroatra le izy amin'izao fotoana zao a dia mino afa tsy hangirifiry ohatran'izao loatra ny fisondrotan'ny vidim-piainana raha izay ny faharoa dia misy ny atao hoe trano atsimo sy avaratra amin'ny filozofian'ny malagasy zany hoe ny solidarité ny firaisan-kina zany firaisan-kina zany no nadikan'ny président Ratsiraka tamin'ny teny ny fametrahana ny atao hoe péréquation ny dikan'le péréquation dia misy fitsinjarana ny entana zany mavesatra eo amin'ny samy malagasy raha ohatra ka novokarina tao toamasina ohatra ny solika tamin'ny raffinerie dia mitovy ny vidin'ny solika ao Tamatavy zay misy ny raffinerie sy ny solika any Fort Dauphin any Majunga zay lavitra ny raffinerie mitovy zany ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo eo amin'ny lafiny ara ekonomika sy ny lafiny vidin-zavatra zany rehetrarehetra zany dia za hoe mbola azo ampiariny mpitondra ankehitriny vahaolana hoentin'ny arema mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana zao azo mbola misy ny texte mikasika an'izany mbola misy ny ainana tamin'izany fotoana zany ary azo ampiarina amin'izao fotoana zao ny eo amin'ny hoe tsy moro sainindreo efa tamin'ny fotoan'andro nitondranareo inona no mety hoe vahaolana satria efa ela ihany nainona zany tsy moro zany solika mavesatra to lasa aty aoriana le izy hoe foazina nefa fa tokony ny tany zany tsika naka hoe manana ny maizy azy amin'izay resaka renaka eo ny tany zay inona ny antony tena hoe tsy nahavahany olana ny fitrandrana nazy io tsy nahavahany olana aloha dia voalohany indrindra tsy nisy ny continuité de l'état fitohizana zany satria ny nanomboka no nataon'ny président Ratsiraka tsy miroro be molanga tamin'izany fotoana zany ange dia efa nanana fanantenana na ny artiste rehefa nanomboka ny hirany zany hoe be molanga zany fa taty aoriana no ny fitiavan-tena ny sasany hoe mbola leo angamba no manafatra entana avy any velany sitrany ahay mba misy commission raisina amin'izany fanafaran'entana avy any velany zany dia natao ankilabao reo zavatra natomboka tamin'ny andron'ny président Ratsiraka ireo fa raha zay konao fa na io Rio Tinto any Fort Dauphin amin'izao fotoana zao io amin'ny Ilmenita fitrandrahana Ilmenita na io amin'izao fotoana zao Sherita io dia tamin'ny andron'ny président Ratsiraka avokoa no nanomboany taty aoriana moa ny kit fer ny vadika Rio Tinto ny ninona koa no nivadika amin'io Sherita io fa misy anarany io tamin'izany fotoana zany dia zay koa no lazako ary tsy ho ihany fa ny andekaleka aiza zao ny firenena malagasy raha tsy nisy ny andekaleka zay nataony président Ratsiraka aiza zao misy ny firenena malagasy raha tsy nisy ny namorona zay nataony président Ratsiraka ary iza mba mpitondra taty aoriana ka nanao zavatra mitovy amin'ny andekaleka sy namorona mikasika ny énergie teto Madagasikara
tsy tokony ho tonga amin'io resaka hoe famatsinana ny orinasa jiramay ve tsika raha nahay mitantana efa miresaka zay andikaleka zay any ianao satria betsaka dia betsaka tokoa ny vola lanina tamin'nyle ferafarany teo raha tsy diso 500 milliards no natokana ho an'ny jirama fotsiny voaingana koa nefa ny filohan'ny repoblika tany amandoto ny laza fa tsy hanome subvention ntsony ny orinasa jirama. Inona ny tena tsy nanana ny politika nientiny na nitarana ny zavatra misy ve zany le mpitondra tamin'izao fotoana zao sy ny teo aloha raha ohatra hoe tamin'ny andronareo nametrahana zany tamin'ny voalohany ka mahatonga le orinasa lasa tataminy tsy miankana ankehitriny. Chiffre anankiroa ngamba no entiko hanazavana ny hevitro mikasika an'izay. Ny jiro vokarin'ny jirama ny dia tsy mihoatra ny 5.10 isan-jato ny malagasy no misitraka an'izy io, 5.10 isan-jato, ary raha any ambanivohitra aza dia tsy mihoatra ny 10 isan-jato ny tambanivohitra no misitraka an'izy io. Ny subvention resahanao dia subvention avy amin'ny etra alohantsika malagasy tsy akanavaka, na izaho na ianao na itsika mpanaraka ny itsika malagasy tsy vaky volo zany no mandoa vola 500 milliards ho an'ireo 5.10 isan-jato misitraka ny herindraratra vokarin'ny jirama. Mba rariny ve zany? Tsy rariny zany amiko, tsy rariny zany, fa tokony ho izy dia ireo mpisitraka ny jirama ireo 5.10 isan-jato no angatahana ny fandraisany anjara amin'ny fanarenana ny jirama. Zay mazava ho azy moa zany fa ireo mpitondra vitsy anisa ireo ihany koa nge no nahatonga ny gaboraraka tao ny jirama ary nandatsaka ny jirama tamin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana zao. Fa tamin'ny andro ny président Ratsiraka aloha, tamin'ny andro ny Bokimen aloha dia tsy misy zany subvention zany, fa ireo mpanjifa ny jirama dia ampy nanarina ny orinasa ny jirama. Eo ny resaka tolo politika anao etsiketsy amin'ny magro bioririka ny antoko tiako Madagasikara, eo ihany koa ireo antoko maro hafa na saina isan'ny anoana ny antson'izy ireo ve ny antoko Arema tokoko amin'ny datiny sabotsy. Avy hatrany dia valiko tsia. Ny antony amaliko azy tsia dia tadiditsika tsara fa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanao azalambo ny Arema tamin'ny fotoan'androny. Ny dikan'izany azalambo zany dia fametrahana ny mpikatroka Arema tsy eo amin'ny laharan'ny olombelona fa eo amin'ny laharan'ny biby. Haza lambo toy ny lambo zany ny fahitana ny Arema zany dia tsy lahatra mitovy amin'ny olona zay mitondra ny eritreritra fa ny Arema dia tsy toy ny olombelona fa toa ny biby. Zay ny antony tsy mba ilaharan'ny Arema amin'izany fanasana misy an'Andriamatoa Ravalomanana zany. Fa maray fio kosa ve nareo amin'ilay hoe fikonan-doha zay antsona n'ireo karazana kolafikery maro samihafa, isan'izany ny FFKM zay asaina izy ireo anatin'izany fikonan-doha zany ny CFM efa nisy fanehoan-kevitra maro sesilany tato ato manoloana moa zany tsy fetezana misy ataon'izao fitondrana mijoro zao. Ny fangirifirina amin'ny fiainana andavanandro aloha dia ikambanana
na arema na tsy arema nizaniza de mahatsapa fa tafiditra lalina amin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy. Koa noho zany a ny hevitra zany a de hitovisana, ny hevitra hoa de hitovisana fa ny paikady dia kosa dia tsy hitambarana raha tsy voalazanao teo ny CFM. Ny CFM dia natao ho fampihavana pirenena, ka ny fampihavana pirenena aminay arema dia mbola tsy tanteraka raha tsy misy ny fomba maha-malagasy ny malagasy izay tokony ho tanterahana mba hisy ny tena fampihavana pirenena eo amin'ny samy malagasy. Tant que mbola tsy manaiky an'izany fampihavana pirenena zany a ny olona zay sa ny nanangana fitaovam-piadiana mba hamonona ny malagasy samy malagasy de zay hoe mbola tsy vita iny raharahany 2002 iny, ka noho zany a de mbola tsy afaka milahatra ny olona victime ny 2002 sy ny olona bourreau atao hoe mpamono malagasy tamy 2002. Aiza hoaiza marina moa zany zay resaka hoe ho anareo olona victime tam'izany fotoana zany. Ianao moa nalaza mihitsy tam'ireny fotoana ireny fa isan'ny tena pitarika ny fanapoahana tetezana eto no afaka maly amin'ny pidirantsika. Marina tokoa ve zany sa tsy nisy tany amin'ny faritra Brickaville sy ny faritra Atsinanana iny manahoana ny mahakasika an'izay? Mbola tsy misy zany ny tena fahadiovan'ny tenanareo anatrehana zany hoe famitsorakeloka sy ny sisy zay? Voalohany aloha zany a ny tamy 2002 moa de nisy miresy de zahay zany nitsoka tany andafy, de nisy koa ny mpandresy, ka ny mpandresy no nanao ny fitsarana taty Madagasikara. Zany fanapoahana tetezana zany, zany rehetra voalazanao teo zany sy ny sisa dia tribunal ny mpandresy no namoaka an'izany, ka ny tribunal ny mpandresy de mazava ho azy fa tsy tribunaly ara-dalàna ary tribunaly tsy mitanila. Raha ny fandehan'ny tribunaly moa tsy verenako tsony iny satria ny tenako de efa nahazo amnistie famitsorakeloko, tsy fahobe fa amin'ny tenako manokana. Ka noho zany a tsy tiako foazina tsony izany rehetrarehetra avy zany a, fa ny tiako mba ho marinina kosa dia nisy miaramila nijoro sa nijoro tao amin'io tribunal io nilaza fa zahay zao ho izy no nanapoaka ny tetezana fa tsy général Tsaranazy. Nefa moa ny tribunal ny mpandresy dia ny nanapa-kevitra ny mifanohitra am'izay ka azy ny azy a tsy verenana tsony iny fa ny azy any a mibanjina ny ho avy a ny tenako de za hoe tokony aroso ho hitapoko ho hitam-pirenena ny fampihavana pirenena amin'ny fomba malagasy amin'ny joro, amin'ny alalan'ny joro, amin'ny alalan'ny fanasana ny rany malagasy zay nalatsaky ny samy malagasy teto Madagasikara, de tokony isy fomba malagasy zay mifanaraka am'izany tokony ho atao aloha zay vao eo anatrehan'ny razamben'ny samy malagasy vao samy madio.
fantana faraparany hoe inona no arofanina tokony ho apetraka ho an'ny mpitondra zay mbola misy amin'izao fotoana zao sy ny mbola ho avy io mba tsy isiny zay atao hoe karazana valifaty satria karazana valifaty politika zany de nitrangana sio reny generaly isan'izany tsy anao rery moa tavy zany fa teo ihany ki lalakina raha volomanana teny atsameva nakeny aminao avy eo dia nakariany tranony soze kely moa zany fahalalana anazy tery ambato maro tonga tany amin'ny tranony be ny tanàna anatananarivo giolera zana masy ary de niparitaka be tao anatin'ny fotoana foy tamin'ireny fotoana ireny inona no arofanina mba tsy isinony atao hoe fifamonoana sy fifandrafina tahaka ireny itsy ny ray aloha zany a dia tokony ho tsoahana ny lesona azo avy amin'ireny nampandroso ny firenentsika ve reny fihetseham-bahoaka reny nivaliny amiko de tsia vao maika napahatra atsika ny faharoa de za hoe eto amitsika malagasy zay mampiavaka atsika malagasy de misy ny fomba malagasy zay tsy hita maharatsy azy hatramin'izao de ny atao hoe tsitsika na ziva fa misy any no efa nanao an'izy io ny antesaka zao sy ny besileo de fa ampiziva ary tsy mifanafika intsony reo ary tsy vitany hoe tsy mifanafika fa tsy mifamalifaty ho am'izay nisy nanafika zay nge no mampateza ny fihavanana eo na lafiny hoe fampiziva zany hoe zany a ny ray aman-dreny tany aloha tany dia namory ny taranany hoe a manomboka izao raha misy ny mbola mifanafika sahala misy tamin'ny 2002 dia ao ny razana mahita azy raha misy koa ny olona voatafika ka mbola te hamalifaty noho ny fanafiana nahazo azy dia ao ny razam-be mahita azy izany zavatra rehetra zany a tokony ho feno zay vao milamina ny tany sy ny fanjakana ara-politika eto Madagasikara. Fehiteny ary tsy tena koe teny farany matsikarazana hoe tena tsy eo antsonona tak'izay a fehiteny hoentintsika ho an'ny mpijery ho an'ny mpitondra ihany koa manoloana indrindra izao fahasairana mbahoaka zao tompoko. Ny fehiteny zany a araky ny voalazanao teo a faniriko moa zany de mbola hiverina eto aminareo amin'ny fotoana zay mahamety azy raha mazavazava ny vodilanitra politika misy eto Madagasikara ny fehiny amin'ny tianako azy angambany de zao zahay zanaky dada dia mieritreritra fa tapany tsy feno ny vera tamin'ny 2002 zany hoe le verre était à moitié plein vonina izahay nitondra ny tapany faharoa mba hafeno ny vera zay tsy feno tamin'ny 2002 amin'ny alalan'ny fanavozana amin'ny alalan'ny actualisation amin'ny satria taty aorina nisy ny atao hoe fanatotoloana mondialisation tsy misy tsony zany a ny hoe ny tandrefana sy ny tatsinanana dia am'izay lafiny zay actualisena ny boky mena fa za de mieritreritra fa tsara fiainga ny firenetsika tamin'ny andro nandraisan'ny président Ratsiraka ny fitondrana raha nanaiky ny malagasy hoe ekenareo ve ny fitsapam-bahoaka
référendum hitondrako ny tany sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny boky mena. Mbola mamerina an'izany zany zahay amin'izao fotoana zao teraky deba zanaky deba hoe ekenareo malagasy ve nitondran'ny zanaky deba indray ny vahaolana ampandrosony ty Madagasikara ty amin'ny alalan'ny boky mena actualisé. Ya, ankasitrana fiainonao Andriamato Tsaranazy zay olona général moa zany efa sotrovinao nanaiky vahiny fandarana tsikafona teto amin'ny TV Presse Mada makasitraka fiaino ihany koa atsika ampijery ny TV Presse nanaraka hatramin'ny farany fandarana inona sy antenaina fa dia tsy ity no fionatsika farany araka nambaranao teo fa mbola ho lava moa ny fotoana ary ny raharam-pirenena ihany koa dia mbola mitohy hatrany mbola ifampiresaka eto ihany sika amin'ny manaraka fa dia izay ihany koa mety koa anakatonana ny fiarahana ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray makasitraka indrindra tompoko. Saotra tompoko.